aminareo rehetra zay malala an'andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo rehetrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika rehetra ry havana amin'ny fahatrarana ity alahady ity indray, ary ny anio moa dia alahady ahatsiarovana sy hitondrana mibavaka manokana ny sampaty FJKM, na ny any amin'ny foibeny ny sampaty any Madagasikara zany, na any amin'ny isatsinodam-paritany, ary eny na aty amintsika sy any amin'ireo isam-pitandremana avy. Liturjia endriny voalohany no idirantsika ny tompo amin'ity anio ity araka ny maha liturjia iombonana ny fotoana manontolo ka iraisantsika fo amin'ny fiangonana rehetra manerana ny saha FJKM. Ndeha arsika iombona feo ka hiara-itsangana sika idiran'Andriamanitra ray amin'ny salamo farika amin'ny 20 sy ny Exodosy 2:12. Salamo farika amin'ny 20:12, Exodosy 2:12, ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no iombonantsika hoe: manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjenahy? Ny famonjenahy dia avy amin'ny Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Jehova no heriko sy fiterako, fa efa famonjenahy izy. Izaho no Andriamanitra, ka ankalaza azy aho, dia Andriamanitra ny razako, ka anandratra azy aho. Amen. Hira fahaefatra amby 7:1, ny 1 sy ny 2. Ivavaka isika rehetra. Isaoranay ianao Andriamanitro, eny isaoranay ianao fa akaiky ny anaranao. Mitory ny fahagagana ataonao ny olona, ny famondrampo sy ny fitsarana no ankalazainay. Ianao Tompo no derainay. Ho anao aneny voninahitra amin'ny fiangonana sy eo amin'ny Kristy Jesosy, hatramin'ny taranaka farany indrindra, mandrakizay. Amen. Ankehitriny dia indro tolotratsika izao teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izao ho an'ny olona rehetra zay miandrandra ny famonjena. Fa voasoratra hoe: raisy ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary tsy misy hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona zay ahazoantsika famonjena. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka ny lalàn'i Jehova, sambatra zay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fonony rehetra. Amen. Hira 7:9, ny 5.
rentsika teo ry havana ny sitrapon'andriamanitra ary de ankehitriny dia andeha anatona ny tomposika iombona amin'izao vavaka fifonana sy fiekainkeloka izao ao arinan'izay dia ny hira faharoa amby enimpolo sy efajato andininy fahadimy no ataontsika 2:7 aoka ary vavaka isika rehetra. Andriamanitra Resto manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zahay misaotra anao noho ny nampahatsiahivanao anay tamin'ity an'io diandray ny sitraponao mba hahasoa anay dia ny famonjenao anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Matetika ary tompo matetika dia satra miaino ny teny momba ny famonjeny zahay ka dia tsy mahatsiaro ny mahazava-dehibe izany. Aza atao elokay izany fa tsaroana tokoa ho anisan'ny fahalemena ka tsy ahalalana ny sitraponao. Mangataka aminao tompo, mangataka aminao lay Andriamanitra manana ny fahefana rehetra mba hamindra fo aminay ka haniraka ny fanahy masina mba hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra araka ny teninao. Izy ny fanahy masina hampianatra anay mba hanananay toky isaky ny manatona anao sy mivavaka aminao ka tsy ho fahazarana fotsiny ihany fa tena fiaonana sy fanatrehanao anay. Jesosy tompo mba hampahafantaro anay hatrany araka ny fombanao fa tsy Andriamanitra lalodalovany ianao ka tsy mandre na tsy mahalala ny mahamety anay tsirairay avy na ny fianakavianay na ny asanay na ny fianarana mba mitoejavatra isan-karazany izay ilanay ny fanampianao. Mba hisoreo aminay tompo ny ahiahy ny tahotra sao dia tsy miaino anay ianao sao dia resin'ny Satana zahay sao dia mivily lalana zahay ampioreno aminay kosa ny tena finoana ny finoanay an'i Jesosy Kristy lay mpamonjy mba hiandrandranay ny famonjeny mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ataonay sy aleanay isanandro. Tompo mamindraha fo aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Hira faharoa amby enimpolo sy efajato andininy fahadimy. Ry fiangonana malala, raisa zao teny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra anao zao rehefa avy nanolo-tena sy niomana ny hiaona amin'Andriamanitra tokoa isika. De mbola hitsangana andray isika handray izany teny famelan-keloka atolotry ny tompo atsika izany. Ha voasoratra hoe indro efa nanambaratra any amin'ny farany zao tontolo zao nanao hoe lazao amin'ny ziona zanaka vavy indro avy ny famonjenanao, indro ny valim-pity atolony dia ao aminy, indro ny valim-pity omeny dia eo anoloany, ary ireny ho tononina hoe firenena masina dia olona navotan'i Jehova, ary ianao dia atao hoe ilay mitadiavina tanàna tsy foy. Ary hoy Jesosy Kristy anio ny tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy koa dia zanaky Abrahama. Voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina miderahany tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova eloka
ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. 7:1 fa 7:1. Rehefa avy nandray ny teny famelan-keloka avy amin'ny tompo isika, satria ho antsika tokoa izany noho ny fitiavany, dia andeha iombona amin'izao fanekempinoana izao, ka ilay fanekempinoana laharana 9 no ampiraisantsika ny finoantsika hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no anaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Amen. Bonjour à toutes et à tous en ce dimanche du Sympathie. Nous sommes heureux de pouvoir célébrer avec vous cet événement malgré les circonstances sanitaires actuelles. Remercions Dieu de nous donner la santé tous les matins et continuons à prier et à lui rendre grâce pour son amour éternellement renouvelé. Chers membres du Sympathie, à cause du Covid-19, nous n'avons pas pu vivre pleinement nos activités en plein air, mais grâce au Covid-19, on a élargi le champ du possible du scoutisme en jouant à des jeux pédagogiques en ligne et tous ensemble par exemple. Nous avons aussi vécu notre premier camp d'été pour finir en beauté l'année pédagogique et on espère être autonome pour le prochain. La vie du Saint-Pan continue avec et malgré ce virus et on espère avoir notre assemblée générale ainsi qu'une journée entre nous dès la fin du confinement. Évidemment, les différentes activités pédagogiques et les moments de louange qu'on a commencé vont continuer. Pour terminer, et avant de passer la parole, je tiens à vous remercier pour votre dévouement pour le Saint-Pan, pour votre engagement, pour votre soutien. Merci à celles et ceux qui nous permettent d'animer ce culte et qui mettent leur talent au service du Saint-Pan et de l'Église. Celles et ceux qui ont participé à la conception et au contenu des vidéos, avec une mention spéciale à l'équipe des responsables. Merci aux enfants et aux jeunes, aux amis du Saint-Pan, aux parents, aux anciens, aux membres du bureau et ainsi qu'à l'équipe technique de Junavovo Paris. Merci à l'Église aussi, bien évidemment. Je tiens enfin à remercier celles et ceux qui ont participé de près ou de loin au dernier HS6. C'est super important pour la bonne marche de tous les Saint-Pans de notre Église et dans l'accomplissement de notre mission de faire vivre l'Évangile. Que Dieu vous bénisse et gardons notre lampe allumée. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, grâce à vous
et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ et l'encouragement du Saint-Esprit. Que vos lampes soient allumées, résistez-lui avec une foi ferme. Luc 12, 35, 1 Pierre 5, 9. Nous remercions toujours Dieu et salutations à tous les peuples de Dieu, en particulier le Sampanapanazaavastil de la FCKM. En ce dimanche national où nous prierons pour le Sampati FCKM et soutiendrons son travail. Le monde traverse aujourd'hui une période difficile en raison de la pandémie de coronavirus qui a affecté le calendrier que nous sommes fixés. Ainsi, frères et sœurs, nous nous encourageons tous dans l'adoration de Dieu, à nous encourager et à nous soutenir les uns et les autres en toutes choses. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Proverbe 3, 27. Gardez le bon contenu et maintenez le bon contenu. De nombreux programmes n'ont pas été achevés, y compris la réunion du comité où Fionambe et comité Pivundrunana, la célébration de Dieu pour le 10e anniversaire du Tuni. Mais ce n'est pas tout. Nous continuerons l'année prochaine. Nous préparons également notre conférence nationale, ou le Fionambe national, à Tsirouane Mandid en 2021. Nous sommes maintenant confrontés au dimanche national du Sampati FCKM. Nous effectuerons dans la prière le travail du Sampati FCKM et le soutiendrons en soumettant le compte rendu et le devoir du synode au siège. Notre célébration de Dieu est spéciale à cause du mois de novembre 2020. Voici notre organisation commune. Le premier semaine, prière et jeûne, le 7 novembre. Deuxième semaine, semaine de l'établissement ou de Fiurenana, formation d'une semaine organisée par le bureau du conseil de la fondation ou comité Pivundunana avec les soins nécessaires. Le Sampati Fouibé édite les manuels à acheter au siège. Troisième semaine, participation. C'est les bonnes œuvres. Aidez votre famille, vos camarades, votre camarade de classe, exemple, vos collègues de travail, vos églises, vos quartiers. Aidez les pauvres aussi, les malades et les prisonniers. Quatrième semaine, Sampati Show. Faire des expositions, des spectacles de talent, et carnaval et le sport. En conclusion, nous tenons à féliciter le synode Partan, Sampati, Vatfeizour, Apitanran Masne, SP37, pour l'avancement de notre travail Sampati dans ce local. Une autre église est construite avec le Sampati, la FCKM Wagner Fnoun, qui a été consacrée le 20 septembre dernier. Au revoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très heureuse de pouvoir faire ce culte avec vous en ce dimanche dédié au Sampati, groupe local Cachan. Chers enfants, chers jeunes, chers membres en devenir, soyez les bienvenus. Permettez-moi de vous présenter notre groupe, le groupe local Cachan, Sampati Zunavovo Paris. Il a été créé il y a 2 ans de cela, dans le but de faire vivre le scoutisme au sein de notre Église. Le scoutisme s'appuie sur l'éducation des uns et par les autres. Il offre à chaque enfant, adolescent et adulte la possibilité de se découvrir, de former son caractère, à construire sa personnalité, tout en contribuant à son développement physique, mental et spirituel. Au sein du Sampati,
Notre inspiration chrétienne repose en effet sur la conviction que la rencontre avec Jésus-Christ contribue à trouver un sens à sa vie. Nous souhaitons favoriser la possibilité de cette rencontre par des temps spirituels, les temps de louange, prière, découverte et étude de la Bible, et aussi par le témoignage de ceux et celles qui croient en son message. Nos jeunes sont répartis en 3 groupes selon les tranches d'âge. Les 8-12 ans au sein de la branche cadette, les 12-15 ans la branche moyenne et les 16-19 ans la branche aînée. Tout au long de l'année, petits et grands, réunis par tranche d'âge, se retrouvent au moins chaque mois pour vivre des aventures scouts, des jeux, des actions de service, des constructions, une vie d'équipe, une découverte de la nature, une vie spirituelle à travers des études bibliques. Elles et ils apprennent à se connaître, à vivre ensemble, à s'organiser en équipe. Ces activités et animations sont gérées par nos responsables, engagés, dynamiques et convaincus par le projet éducatif du mouvement scout. En tant qu'éducateurs et éducatrices, les responsables sont les premiers et premières en charge de cette responsabilité. Pour les aider dans leur mission, elles et ils suivent des formations et peuvent compter sur le soutien du bureau, de l'équipe régionale et de notre Église. Nous avons aussi le groupe des Panouan, qui sont des anciens scouts, des parents ou tout simplement les sympathisants. Le groupe Panouan a été créé afin de découvrir, faire vivre le scoutisme aux adultes. Au jour d'aujourd'hui, le groupe Panouan soutient sur le plan logistique et financier les activités de nos jeunes. Nous avons aussi comme projet de réunir tous les membres pour une journée d'aventure nature, des moments de partage autour d'un feu de camp, un scout barbecue, chanter et discuter scout et bien d'autres animations à venir. En cette période de confinement, toutes nos activités continuent. Nos talentueux responsables sont là afin de permettre à nos jeunes de vivre autrement le scoutisme. Les formations pour les responsables continuent également. Les inscriptions sont toujours ouvertes, alors n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez inscrire votre enfant. Pour un enfant, en effet, vivre l'aventure scout, c'est développer ses talents, rencontrer de nouveaux et nouvelles amis, vivre dans la nature et grandir tout simplement. À vous les jeunes, nous vous attendons nombreux afin de vivre ensemble une aventure qui donne sens à la vie. Et si, comme nous, vous pensez que le scoutisme est un trésor à partager, n'hésitez plus, nous avons besoin de vous, partageant autour de nous le bonheur du scoutisme. Enfin, en ces temps moroses, j'emprunte cette phrase de M. Robert Baden-Powell pour nous donner le courage et le sourire. Je cite: « Une difficulté n'en est plus une à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. » Robert Baden-Powell. Merci à tous et à toutes. Bon culte au nom du bureau. Tonga eo amin'ny fotoana izay anolorantsika ny rakitra ho toy ny fanatitra atolotra an'Andriamanitra isika riavana, ka ataontsika amin'izany ny hira fahafito sy telonjato, hira fahafito sy telonjato ny andininy voalohany, ary atolotra isika amin'ny alalan'ny 5:7 andininy voalohany zany. 5:7 andininy voalohany no anolorantsika azy. Dia iroso isika amin'izany fanolorantsika sy fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra izany.
ankehitriny dia tonga eo amin'ny 10 minitra ho an'ny sekolelahady isika ary dia iombona amin'izany sika ka halohan'ny androsony ny tompon'anjara hanatanteraka izany dia ataontsika ny hira fa 1:7 andininy voalohany ihany 1:7 andininy voalohany ihany dia androso ny tompon'anjara ary raha vao vita ny 10 minitra ny sekolelahady dia ataontsika ny fa 7:7 voalohany 7:7 ary dia atolotra antsika ny tokantrano any misy tokantrano any ny hivavaka ary amaky ireo soratra masina voafaritry ny perikopa dia iroso ho amin'izany ary isika izao. Bonjour à tous. Avant de commencer, nous allons prier. Dieu notre Père, nous te remercions parce que c'est uniquement par ta grâce que nous pouvons réaliser ce culte malgré les difficultés du moment. Merci car tu me permets d'apporter ta parole aux élèves de l'école de dimanche ainsi qu'à tous ceux qui suivent ce culte. Mets ta parole dans mon cœur afin que je puisse la transmettre et ouvre les oreilles de ceux qui m'écoutent. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je fais cette prière. Amen. Pour les 5 minutes de ce jour, j'ai choisi l'histoire que nous allons lire ensemble dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 20, versets 29 à 34. Au nom de Jésus. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Amen. L'histoire se passe lors du trajet de Jésus vers Jérusalem quand il passait par Jéricho. Il était suivi par une foule parce que tout le monde était au courant de toutes les guérisons et de tous les miracles qu'il a accomplis. Les 2 aveugles de notre histoire savaient aussi et attendaient impatiemment son passage. Nous avons tous entendu l'histoire. Que pouvons-nous dire? Les 2 aveugles attendaient Jésus. Cela veut dire
qu'ils croyaient fortement que Jésus pourrait faire quelque chose pour eux, que Jésus allait les sauver. Ils ont dit « Aie pitié de nous ». Cela nous montre qu'ils ont beaucoup d'humilité. Ils implorent sa pitié. Et même si la foule les a empêchés, ils n'ont pas arrêté. Ils ont insisté. Ils ont la foi. Jésus les a entendus. Il s'est arrêté. Et que leur répondit Jésus? Que voulez-vous que je fasse pour vous? À votre avis, que peut demander un aveugle, sinon de voir comme tout le monde? Il est écrit dans le verset 34 que Jésus fut rempli de compassion. Il a tout de suite agi en touchant leurs yeux. Ils furent guéris et retrouvèrent la vue. Je pense que les leçons importantes que nous pouvons tirer de cette histoire sont les suivantes. Lorsque vous avez des problèmes ou des demandes, les enfants, il ne faut pas hésiter à prier pour demander à Jésus. Il ne faut pas penser que vous ne savez pas le faire, car en fait une simple phrase suffit. Il ne faut pas écouter les gens qui vous empêchent ou qui se moquent de vous. Dieu nous entend. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Dieu a donné son Fils unique Jésus pour nous sauver. Il lui a donné tous les pouvoirs. Il est plein de compassion. À sa manière et au moment voulu, il agit et guérit nos maladies et enlève nos problèmes, nous sauve de la détresse. Il nous délivre. Il écoute nos prières. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors? Eh bien, le remercier, le louer et le suivre. Le suivre veut dire aller régulièrement à l'église avec les parents, être présent aussi au cours de ces coulées-là le plus souvent possible. Cela permet de vivre notre foi et se comporter en vrai enfant de Dieu. Notre Dieu est grand, à lui seul soit la gloire. Amen. Tonga eto amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra sika tompoko, dia atomboka amin'ny vavaka izany, aoka sika hivavaka. Ry Tompoandriamanitra ranay, misaotra anao izahay no nahatratrarinay amin'izao fotoana izao, mba ahafahanay hamaky sy haino ny teninao. Ary ankehitriny mangataka fanahy masina Tompo hitaridarana anay ho an'izay hamaky ny teny sy hanazavanay ny hafatra ho avy aminao. Dia amin'ny anaranao no anaovako an'izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Atomboka ny vaky teny mpamaky ny vaky teny isika ao amin'ny Mpanjaka faharoa, toko faha 8:10, andiny faha 4:10 ka hatramin'ny 6:10. Mpanjaka faharoa, toko faha 8:10, andiny faha 4:10 ka hatramin'ny 6:10, amin'ny anaran'ny Tompo. Dia noraisin'i Ezekia tamin'ny tanany raka ny taratasy ka novakiny, dia niakatra nakao an-trano Jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan'i Jehovah. Ary Ezekia mivavaka teo anatrehan'i Jehovah nanao hoe: Ry Tompoandriamanitry ny Israely izay mipetraka amin'ny kerobima, ianao dia ianao irery ihany no Andriamanitry ny fanjakana rehetra ambony tany.
fa ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Atongininao ny sofinao Jehova ka mieno. Ahirato ny masonao Jehova ka mijery. Ary mandrenesa ny tenin'ny Sankeriba izay nampitondra ny aikan'Andriamanitra velona. Jehova, marina ianao tokoa fa ireo mpanjakany Asiria dia efa nandrava ny Jentilisa sy ny taniny. Ary efa nanary ny Andriamanitra tao anaty afo, satria tsy Andriamanitra ireny fa asan-tanan'ny olona ihany, ka azo sy vato. Ka dia azony nosimbana, koa ankehitriny Jehova Andriamanitray mitaraina aminao aho vonjeo izay amin'ny tanany, mba hahafantariny fanjakana rehetra ambony tany, fa ianao dia ianao irery ihany, Jehova no Andriamanitra. Amen. Nous allons continuer la lecture dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 20, versets 29 à 34. Au nom de Jésus. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et criait « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les taire, mais ils crièrent plus fort. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Remplis de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Amen. Nous allons terminer la lecture. Actes chapitre 3, versets 1 à 8. Au nom de Jésus. Guérison d'un boiteux. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Remasno, manamasinane famalina, nitenon famalina. Amen. Dia mbola hiara-mitsangana isika rehetra hanao ny hira 777 alohan'ny ainona ny afatra Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny. Ravana malala amin'ity anio ity araka ny taridalana natolotry ny foibe Sampaty dia ho raisitsika miaraka ireo perikopa 3 voatendry ho amin'izao alahady natokana hitondrana mibavaka ny Sampaty FJKM izao araka ny efa nambarako tery am-piandohana ka ireo tenireo dia milaza hevitra anankiray zay ambaran'ny tonian'ny Sampaty hoe telo lafy triangle ka mampatsiaro zavatra ao atsika tokoa zany
endrika voalaza zany a ho antsika rehetra ho anareo rehetra na mpiandraikitra na biazina eny na ireo ray aman-dreny na ny mpanohana ny sampaty eny ho an'ny olona rehetra mihitsy ho antsika fiangonana manontolo ny sampaty moa dia sampana anankiray ao anatin'ny fitaizana ny zanaky ny fiangonana ao raisitsika ireo izy telo reo ka anambarantsika ny afatr'Andriamanitra avy hatrany ary dia miangavy antsika mba anokatra eo anatrehantsika avy any an-trano any ny baiboly mivelatra arak'ireo teksta anaky telo reo fa ireo koa no mitondra ny fizarana ny amin'izao afatr'Andriamanitra izao. Voalohany indrindra ary manaiky an'Andriamanitra ray ho tompo velona sy miasa ny mino. Manaiky an'Andriamanitra ray ho tompo velona sy miasa ny mino. Zany notsoantsika ao am'Mpanjaka faharoa toko 7:20 ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Mpanjaka faharoa toko 7:20 ny andininy 4:20 ka hatramin'ny andininy 7:20. Vavaka nataony Ezekia mpanjakany Jody io rehefa avy namaky ny taratasy fandrahonana azy fa horavana sy hopotehina ny tanànan'i Jerosalema ary ho aringana ny jiosy. Sankiriba mpanjakan'ny Asiria no nandefany zany afatr'izany ary nampiorohoro ny jiosy manontolo mihitsy amin'ny alalan'ny mpanjaka sy ireo mpiara-miasa aminy. Dia inona nataon'ny mpanjaka Ezekia? Nalainy ny taratasy nampitondrainy Sankiriba ka nentiny nakao antipoly ary nanatrika ny altaran'Andriamanitra izy sy ny vavaka ary anisany eo anatin'ny vavaka nataony ny andininy efa voalaza eto amin'ity vavaka eto Mpanjaka faharoa toko 7:20 ity no hoe ko ankehitriny Jehovah Andriamanitra mitaraina aminao aho vonjeo izahay amin'ny tanany mba hahafantarany ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany fa ianao dia ianao irery ihany tompo no Andriamanitra. Zany no anisan'ny vavaka Ezekia rehefa nitondra n'ilay taratasy nampitondrainy Sankiriba teo anatrehan'Andriamanitra izy. Fantatry Ezekia ary nohony tsara mantsy fa velona ary mahita azy sy miasa io Andriamanitra inony sy ivavahany io. Ary tsarony tsara ny teny efa nataon'ny tompo taminy hoe izaho dia izaho ihany ny Jehovah ary tsy misy mpamonjy afa-tsy zaho. Ny valin'ny vavaka nataon'ny Ezekia io ry havana dia ho hitantsika fa ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko 7:20 io amin'ny andininy 1:20 ka hatramin'ny andininy 9:20. Ny andininy 1:20 ka hatramin'ny andininy 9:20 zay milaza ny valin'ny vavaka nataony Ezekia mpanjaka ary io vavaka nataony io dia nitanterahan'Andriamanitra iry amin'ny andininy 5:30. Raha ny vavaka Ezekia dia ao anatiny ho avy le nilazaiko teo hoe jereo ny nataony. Dia rehefa tonga eo amin'ny andininy 1:20 dia zao ny teny no lazain'i Jehovah ny amin'ny Sankiriba. Dia misy teny nataon'ny tompo amin'ireo andininy manarak'ireo ary io dia ny tena nitanterahany io ao amin'ny andininy 5:30 ka zao no voalaza ao ary tamin'ny alina io dia avy lay anjelin'i Jehovah ka namely olona 5,020 alina sy iray hetsy tao atobon'ny Asirianina ary noho ny maraina koa vao ny fony olona dia hita fa indreo efa maty ireo. 5,020 alina sy iray hetsy zany hoe 185,000 zany no ndray ripaka ny alin'iny namelezan'i Jehovah andreo fahavalony zanak'Israely reo. Dia hitantsika amin'izany fa manana ny fomba fiasany Andriamanitra ary tena miaino vavaka tokoa. Tena miaino izy ary mamaly sy mamonjy ny olony zay miankina aminy. Tena miaino vavaka sy mamaly ny famonjena angatantsika ry havana io Andriamanitsika io. Tena mamaly tokoa izy. Marobe ny fisehon-javatra manambaran'izany
eo amin'ny tantaran'ny fiangonana hatrany amboalohany ary mandraka kehitriny eo amin'ny fiainantsika andavanandro ary zany milaza fa miaino sy mamaly vavaka Andriamanitra ray ary de manantanteraka zany arak'izay tandrifiny olona tsirairay avy, arak'izay mety ilan'ny olona zany tsirairay avy. Zavatra faharoa arak'izay hitantsika ao amin'ny Matio 20, ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 4:30. Za moa tsy namerina namaky tsony an'ireo teksta anankitelo reo satria efa noenointsika teo amin'ny famakinany soratra masina zany, fa dia mamerina antsika andray isaky ny boky anaraka izany. Matio 20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 4:30. Ny amin'ireo jambarolahy nangataka fiantrana le niteny hoe ry Jesosy zanaky Davido mamindrafo aminay. Fantatr'ireo jambarolahy reo tsara fa afaka mamaly ny ataka nataony Jesosy. Matoa izy nangataka an'izany. Nampanginin'ny olona izy tamin'izany. Tsy navelan'ny olona iteny sy tabataba izy tamin'izany. Saingy vao maika koa izy ny antsoantso mafy hoe ry zanaky Davido mamindrafo aminay. Mampianatra antsika izany ry havana ary manome toky antsika fa mitana ny teniny Jesosy Kristy. Io moa dia nolazainy ary amin'ny Lioka 20:7 hoe mangatà dia omeny ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia voany ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mandondona no voana, ary izay mitady no ahita. Dia voavaly tokoa niataka izy mindrahalahy tamin'ilay nanontaniany hoe inona no tianareo ataoko aminareo, ary dia nikasihiny tompo ny masony ary dia nahiratra izy ireo. Ny mpanompon'Andriamanitra anankiray, Andriamato Hartley ary havana, dia miaiky mihitsy izany fomba n'Andriamanitra zany, zany tenin'Andriamanitra zany, zany teny ataon'ny tompo zany, araka ny tonokirantsika zay noforoniny Hartley eo amin'ny 120 hoe toko tsy mamitaka ny tenin'Andriamanitra. Zany tokoa ny zavatra hita n'izy ny rahalahy ary zavatra miseho. Mety tsy nahazo valiny teonao angamby ianao ry havana amin'ny vavaka nataonao. Azakivy amin'izany fa izay no maha-Andriamanitra raintsika azy, mahalala ny hevitra heverana antsika, mahalala ny hevitra heverana ianao izy. Aoka tsy ho morakivy ny fo fa hitodika ary atsiaro sy atoky azy mandrakariva. Fa mbi amin'ilay tononkira hoe ny fitondran'Andriamanitra tsy mba fantatsika loatra fa any akoatry ny raona ka miatra vao mampiaiky. Ry havana, tsy mba fahatahorana ne na resaka fotsiny na foronina no hoe i Satana dia miady fo mihitsy mba handavo, amingana, ampiemitra ny kristianina ka avery azy any amin'ny elo miaraka aminy, mba hoentiny hanoherana an'Andriamanitra ary entiny hakivy ny taranak'olombelona rehetra, indrindra fa ny mpino. Fa izao kosa velona sy miasa Andriamanitsika io, velona sy miasa io Jesosy Kristy ivavahantsika io. Mampatsiaro ity zava-misy teo amin'izy rahalahy zay jamba hatrany kibondrininy nangataka fanasitranany ity ary nahazo fa miaino sy mamaly Jesosy Kristy tompo. Mampatsiaro ary manome toky na ilay mpanjaka faharoa 7:20 teo na ity Matio 20 ity fa esoriny fisalasalana fa ho an'izay miantso vonjy aminy tokoa, miam'izay miantso vonjy aminy tokoa dia miaino sy mamaly izy. Fomba iray ataon'ny Satana ny mampiasa zavatra isan-karazany mba hampanginana antsika ka ialantsika amin'ny finoana na mahakivy antsika dia manjary tsy miantso vonjy amin'ny Kristy intsony isika. Aza mety horesiny reny ry havana, aza mety horesiny reny isika, fa na dia hatramin'ny fahafatesana aza efa noreseny Jesosy Kristy tompo ho antsika. Karazan'ny zavatra hampanginana antsika tsy antso vonjy amin'ny Kristy, ireo fanakoviana samy hafa mandalo amin'ny fiainantsika ireo
ka mahatonga atsika tsy hatoky na tsy andre. Zao nefa ny tenin'ny tompo ary azontsika tazonina amin'ny teniny izy. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamaly ianao aho ka hanome voninahitra ianao. Salamo 150 ny 120. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamaly ianao aho. Satria voalaza ny apôstôly hoe fa izay miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Ka raha tonga ary ny zavatra sarotra sy manahirana, iza ny mba ho antsoinao? Anaran'iza ny mba ho antsoinao? Satria izay mahavesatra aminao sy tokinao no tsy maintsy voatoninao na amin'ny zavatra tsara na amin'ny zavatra ratsy. Tafitohina na maratra na manjera, anaran'iza no voatoninao? Na faly sy mitotorebika ianao fa nahazo tombontsoa dia anaran'iza no mba hisaoranao fa nahazaonao izany fanambinana izany? Eo no mbola iverenan'ny teny hoe izay miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Ka izay no ilazana teo hoe mamaly izay miantso famonjena Jesosy tompo, mamaly izay mitady famonjena Jesosy tompo, araka ny io perikôpanao raisitsika io. Mampatsiaro zany ry havana, eto aho dia mahatsiaro ny zavatra niainany Ngarainy Solambo. Ngarainy Solambo zay nipoiran'ny fifohazam-panahy tao Sotanana. Fa rehefa nienjadiny ny aretina, izy moa de efa nianatra toroteny talohan'izay, nefa avy eo izy rehefa hitany fa tsy nahazao ny vola manokana avy hatrany ny fitoriteny sy ny fahaizana soratra masina, de lasa izy niverina amin'ny fanaony taloha nanompo sampy tsy matoky an'Andriamanitra intsony nivavaka tamin'ny ody sy ny tapakazo isan-karazany. Dia nitoy ny fiainany ary narary izy tatoriny. Efa tany amin'ny faha-90 taonany mahery, efa 90 taona mahery izy tamin'izany. Narary izy, narary mafy mihitsy. Natao daholo ty karazana fanafody rehetra ity, nantsoina daholo zay omby asa, atsointsika hoe na dadarabe, nantsoina daholo ty karazana dadarabe rehetra ity. Ehe, tsy nahovoka, tsy nety resy ny aretina. Ndray hariva dia zao ny teniny rehefa nitaraina izy ka tsy hitany intsony zay ale. De manao ahoana loatra Andriamanitra ny anton'izao loza mahazo ahy izao. Ilay tena Andriamanitra io zay nampianarin'ny misionera azy tary am-boalohany. De manahoana loatra Andriamanitra izao loza mahazo ahy izao. Afao re aho Andriamanitra. Zay nivavaka nataony. Ary nialiny iny ihany de nivaly zany. Ary novalian'Andriamanitra izy tamin'izay, novalian'i Jesosy Kristy izy tamin'izay ka no hoe ario daholo reo odinao reo de ho sitrany ianao. Ary niaraka amin'izay raha vao maraina ny andro, lasa izy nandadilady nanary an'ireo le ody anaty arony keliny reo, de natsipony ery amin'ny toerana maloto ery avaly avelan'ny tokotany ery. Ary tamin'izay dia teo ihany de efa nanomboka ny niova ny heriny, ary de nitombo izany hery tao amin'izany ka sitrana tanteraka izy. Sitrana tsy nampiasana ody na fanafody na kely aza. Asa mahagaga an'Andriamanitra, valim-bavaka ataon'Andriamanitra, fa niverina tamin'ny finoana izy. Ary de niantso an'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana, tahaka izay nataon'reto jambarola reto, ka dia sitrana tokoa. Mampatsiaro antsika zany fa tsy tany Jiosy ihany na tany Israela ihany no nampisehon'Andriamanitra ny fahagagana, fa tena gasy, tena malagasy tahaka antsika, gasy reny, ary niaina tao anatin'ny tsy finoana an'Andriamanitra intsony, saingy rehefa nitenenan'Andriamanitra ho valy ny vavaka nataony dia nino, ary niaraka amin'izay dia nanary ny odiny ary niverina ny fahasitranany, ka dia mbola taona maro, efa tamin'ny Juin na volana Jona 450 izy zay vao nody mandry. Io namoazana azy io anefa de efa tamin'ny taona 1895 manko izy natsoin'ny tompo. Ary dia zany lazaiko amintsika hoe nampiorina sy nampatanjaka ny fifohazam-panahy avy eo Sotanana, ary tsy nody mandry izy raha tsy tamin'ny 1904. Ary tamin'izay aza de efa voaomany daholo ny zavatra rehetra tokony atao amin'ny fanaovana ny isan-keritaona, zay izy vao nody mandry. Ny tiako hotsoahana amin'izany rehetra zany de hoe zavatra misy, zavatra marina, zavatra iainana, izany famaliana vavaka
ataony ny tompontsika izany. Fahatelo sady farany dia arak'izay hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Io ny perikopa fahatelo farany vakitsika teo na rantsika teo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ny zavatra hita eto a dia lehilahy anankiray nalemy hatrany kibon-dreniny, ary dia ity lehilahy ity tsy manana zavatra anato arak'izany mahajamba azy zany moa dia mampalemy azy azafady, arak'izany mampalemy azy zany moa dia tsy afa manoatra ny manao ninonina fa tsy ny entin'ny olona amin'ny toerana azo anaovan'ny fangatahana fiantrana, dia eo ny mangataka, ary rehefa tonga indray ny olona maka zay vao tafahala eo. Rehefa nandalo ary Petera sy Jaona andeha hiakatra ao amin'ny tempoly hivavaka, rehefa nandalo izy ireo nanantena azo zavatra ho azy, mety ho volany no antenainy, zavatra samihafa ny mety ilainy. Fa saingy rehefa tonga teo Petera sy Jaona, izy moa tany ambavadin'ny tempoly zany hoe amin'ny lalana tsy maintsy alehan'ny mpivavaka zany, dia tsy fiantrana no nomeny azy, fa ny anina ataon'ny Petera toy izy hoe mijere anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangana. Zay ny teny nataon'ny Petera. Fahasahiana sy finoana na ho an'ny apôstôly zany, ary lay tovolahy koa dia nandray an'izany lay tovolahy jamba, lay tovolahy nalemy, ary efa naheno an'izany izy sady noraisiny Petera ny tanany dia nitsangana nitsambikimbikina avy hatrany. Tena tanteraka teo aminy ny fahasotranana nanjary natanjaka izy. Azontsika ve fahalalana amin'ny fiantrana amin'ny alalan'ny fanomezana no nantenain'ilay lehilahy io, fa tanjaka ara-batana sy hery azo amin'ny alalan'ny fahasotranana no natolotry ny tompo azy. De toy izany koa isika ry havana amin'ny vavaka ataontsika. Tena ataontsika amin'ny finoana sy ny fahatokiny zany, fa Jesosy Kristy dia mahalala tsara ny sahazantsika sy izay ilaintsika. Ary zay lay antony fahatongavana ho nofo, manjary tena mahalala ny zavatra ilaintsika ny tompo, ary rehefa mangataka aminy sika dia izay no tombontsoantsika, satria tsy mivavaka amin'izay Andriamanitra tsy mahalala antsika isika, fa mivavaka amin'ny Jesosy Kristy zay mahafantatra antsika. Hoy ny Efesianina toko fahatelo andininy faharoapolo, ary tsapan'ny apôstôly Paoly teo amin'ny fiainany zany, hoe izy dia mahay manao mihoatra ny zavatra rehetra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Au-delà, mihoatra noho izay zavatra angatahintsika na eritreretintsika aza. Zany ry havana io Jesosy Kristy arahintsika, topohintsika, ary nampanorona ny fiangonana ka milaza ny fiangonana ho tenany, mba andraisany ny afatra, andraisany ny etaeta, andraisany fangatahantsika rehetra. Efa nataon'Andriamanitra tamin'ny Solomona ihany koa zany, fomba n'Andriamanitra mihitsy zany, fa tsy hoe tamin'ny ity malemy tsy nahatsangany ity ihany, fa efa nataony zany na tamin'ny Gideona, na tamin'ny Abrahama, ary indrindra moa Mosesy dia zany ny fiainany. Ary tamin'ny Solomona dia rehefa nivavaka izy dia namaly vavaka azy Andriamanitra, ary anisan'ny valim-bavaka zao no nataon'ny tompo taminy tamin'izay ao amin'ny Mpanjaka voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo zany. Rehefa nivavaka Solomona nangataka zavatra maro taminy, inona nomenao dia fahendrenina hoy Solomona no mangatahako, aizako mitondra n'izao vahoaka rehetra izao, fa ataoko ahoana ny fitondra sy fandamina an'izao raha tsy menao fahendrena. Dia zay ihany no nangatahany. Dia hoy ny tompo hoe satria tsy nangataka tamiko afa-tsy fahendrena ianao, fa izao na dia izay tsy nangatahanao aza dia efa nomeko anao koa dia arena sy voninahitra. Zany ny valim-bavaka nataon'ny tompo taminy. Io le nilazaiko teo hoe mihoatra noho izay angatahantsika na irintsika aza
dia omen'andriamanitra antsika raha fatany fa ilaitsika izany zavatra zany mba hanomezantsika voninahitra azy. Zany no andriamanitra ivavahantsika ry havana, zany no andriamanitra ivavahantsika ka metrahantsika fitokisana momba ny fiainantsika. Ary zao no tenin'i Jesosy Kristy hoe fantatro ny ahy sady fantany aho. Ny tenanao sy ny fiainanao no ionana io tenin'ny tompo hoe fantatro ny ahy ary fantany aho. Ny fantatro ny ahy dia izy no miahy antsika, ary ny hoe fantany aho dia amin'ny finoana tokoa, amin'ny finoana no iarahantsika amin'ny sy anatonana aminy. Hoy ny mpanao salamo hoe ka dia ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa atao mitanteraka. Izy no anatanteraka izany. Mpino miandrandra famonjena ve? Mpino miandrandra famonjena ianao? Tsy izany ireo hoe fa ny kristianina matoky an'Andriamanitra velona ka miaino azy, mamaly vavaka azy satria mahay ny zavatra rehetra izy ary mampiasa ny zavatra rehetra ho amin'izay rehetra tia sy mino azy. Ary zay no nahatonga ny lohahevitra fahatelo teo hoe ankasitrao zay atolotr'Andriamanitra anao, fa iny ny valim-bavaka fantany fa sahaza anao ahazonao miroso hatrany amin'ny fiainana sy ny fahatokiana azy. Samy atsiaro zany ane isika ary aisaotra fa izay le nanafaran'ny apôstôly Paoly hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra tokony ataontsika. Ho azy rereniny voninahitra. Amen. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci les blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Ry havana, tonga eto amin'ny
fotoana anaovantsika ny vavaka fangatahana isika. Iombona amin'izany isika, hivavaka isika rehetra. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, Andriamanitra izay niay anay, namorona, niay, namonjy ary mitantana anay eo amin'ny fiainana isan'andro. Misoranao zahay noho ity fotoana ity, zay ampahatsihivanao anay indray, fa tena velona ianao, tena misy ianao, tena miasa ianao, ary miaino sy mamaly ny vavaka rehetra ataon'ny zanakao aminao. Ko mangataka aminao zahay, jereo amin'ny indrafonao ary, ny fiangonana kristianina rehetra, manerana izao tontolo zao, zay efa ao anatin'ny teny fikasanao rahateo, fa anisany tsy maintsy ahazo zany, araka ny fandaminanao hoe izao tontolo zao, hatrany amin'ny farany tany. Mangataka aminao zahay sy mivavaka aminao mba ampahirizanao ny fiangonana FJKM, izay vavahady niantsonao anay, ahalala ny sitraponao, ary isitraka ny fitondrahana sy ny fitahinao amin'ny antsipiriany mihitsy. Da io ny filoha sy ny birao ary ny mpiandraikitra foibe, mba ahatanteraka ny adidy zay niantsonao azy eo anivon'ny kristianina rehetra sy ny firenena manontolo. Indrindra Tompo, tahio ny fivoriana zay ho tanterahana manomboka amin'ny 2 volana novambra ity ka hatramin'ny 20 n'izany volana diavina izany. Tolory hevitra, tolory fahindrena, tolory fahalalana zay tokony hatao sy hevitra ho tapahina ahasony fiangonana ireo mpanomponao rehetra ivory tongao. Tolory fahindrena, tolory fahalalana mba hatakarany zay rehetra hoentina ny synôda lehibe, ahazaona manatsara, mampandroso araka ny sitraponao ny fiainan'ny fiangonana FJKM rehetra. Andriamanitra tsy toa, ireo tonga rehetra ao dia omenao fahindrena sy fahalalana. Ireo tsy afaka manatrika izany fivoriana izany no ny antony samihafa, dia mba ho ampahirizinao koa ka ampahatsiahivinao fa tokony tondra mibavaka n'izany tsy tapaka mba hiasan'ny fanahy masina ao amin'ny fiangonanao, ao amin'ny fivoriana. Mivavaka aminao zahay ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra, misampana, misampanasa ary ny asa, indrindra manomboka any amin'ny foibe izy ireo avy ka hatrany amin'ny synodam-paritany sy ny isam-pitandremana, mba ho tena fanasina sy fahazavana ho an'izao tontolo zao tokoa ny ireny, ahatanteraka ny fikasanao. Mivavaka aminao zahay ho an'ny kristianina rehetra manerana io sahan'ny FJKM eo, mba samy olona atsiaro andinika ny tenany ka hanankina ny fiainany sy ny finoany amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ilay marina sy mpamonjy tokoa. Mivavaka aminao zahay ry Tompo, mba hijerenao ny isam-pitandremana, indrindra ireo tompon'andraikitra ao aminy, ny mpitandrina sy ny birao, ny mpihevitra raha sy ny mpandray fanasan'ny Tompo, ary indrindra ireo sampana rehetra ao aminy, anisan'izany ny sampaty zay angatahanay manokana ny fitahinao sy ny famindramponao ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra manomboka amin'ny filohan'ny komitin'ny mpivondronana ka hatrany amin'ireo biazina dia ireo zandrony indrindra ao amin'izany sampaty izany. Mivavaka zahay mba hahafahan'izany mijoro sy mandroso, indrindra amin'izay kendrenao. Tompo, mahatsiaro manokana ny fiangonana FJKM ziona vaovao Paris zahay, zay ametrahanao anay, dia mivavaka ho an'ny kristianina rehetra, mivavaka ho an'ireo sampana enina sy ireo tompon'andraikitra ao amin'ny avy, mba samy hahatanteraka ny anjara antso nataonao ary hahatonga azy ireo ho tena fitahiana ho an'ny fiangonana, ho an'ny fianakaviana rehetra, ho an'ny firenena zay nametrahanao azy aza. Mivavaka zahay ho an'ireo havanay manana olam-piainana manokana, na eo amin'ny tokantrano,
na eo amin'ny fahasalamana, na eo amin'ny asa mandraharaha, na ireo mpianatra, na ireo mpiasa, jereo manokan'ireo tompo, jereo manokana amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ka omeo vahaolana zay mitady vahaolana, omeo hery sy finoana ireo mila ho reraka noho ny fizantoetra sy ny ady samihafa tsy maintsy atrehiny amin'ity fiainana ity. Mivavaka izay ho an'ireo rehetra miantoraka aminao mba handray valim-bavaka aminao tahak'izay efa nampahafantarinao tamin'ity fotoana ankehitriny ity. Dia ho voninahitra ao izay rehetra ataonao amin'izany Tompo, ary andraisanay ny fitahiana mahasoa, mba ahafahanay miombana aminao Jesosy Kristy, ilay mpamonjy tianay indrindra ary tsy mandà ny andray anay, mba iombonanay aminao ka hanonanay izay efa nampianarinao anay hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina niny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, hatao aniny sitraponao ety an-tany, ho tahaky ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anina sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana izao fotoana izao sika ry havana, ataontsika alohan'ny tsodrano ny hira 419 ny andiny ny voalohany sy ny faharoa ary ny fahaefatra. Hira 419 ny andiny ny voalohany sy ny faharoa ary ny fahaefatra dia atolotra ny tsodrano. Eo tanteraka aminareo rehetra ny tsodrano zay atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Fa Andriamanitra tanteraka izay rehetra tokony ho anareo araky ny hareny amin'ny voninahitra
ao amin'i Kristy Jesosy ho amin'ny fanahinareo any ny tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary soantsika rehetra riavana mba rapiavin'ny heriny anio tahaka izao indray. Bonne soirée, bonne semaine. Ary miampy kely moa zany amin'izao fotoana zao de hoe bon confinement. Saotra riavana.